Diplomatie no tanterahana androany ny fankalazana ofisialy teto Madagasikara ny fahavalo amby 20 taona ny révolution algérienne sy ny faha-20 taona ny fahaleovan-tena ny Algérie. Nisy indrindra ny lanonana izay nikarakarainy ity masovo ity eto amintsika teny ny Ambatobe ary nandritra izany no nilazany Algérie ny toerana manoloana ny famahana ny krizy eto Madagasikara sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotonta. Manohana ny sordalana izay nisiniavana ny 17 septambra 2024 i Algérie ary mampirisika ny tokony andraisam-panao politika malagasy andraikitra mba ahitana marimaritra iraisana ivoahana amin'ny krizy. Io nambaran'ny ambasadorny Algérie Andriamatoa Abdelaziz Ben Ali Cherif nandritra ny lanonam-pankalazana ny fahavalo amby 20 taonan'ny révolution algérienne izay niatomboka ny voalohan'ny volana novambra 2027 sy ny faha-20 taona ny fahaleovan-tenan'ny Algérie. Pour tirer les leçons du passé et mieux construire l'avenir, l'esprit du fait avant doit avoir sens prévaloir. Le dialogue et le sens du compromis sont les conditions sine qua non pour aller vers des élections consensuelles et démocratiques acceptées et reconnues par la communauté internationale. Mandrisika ny fampanjakana ny fihavanana ihany koa i Algérie ary notsipihan'ny ambasadorn'ity firenena ity izay miasa simony eto amintsika fa ny fampiresahana sy ny fifanarahana ihany no antoka ahafahana mandeha mankany amin'ny fifidianana demokratika ekeny rehetra ary ekeny ny vondrona iraisam-pirenena. Manohana ny ezaka izay tanterahan'ny vondrony SADC mba ahafahana mamoaka ny Madagasikara amin'ny krizy ny firenena algérienne. Mikesika ny fiara-miasa eo Madagasikara sy Algérie dia nilaza ny fahavinonana hanamafy ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra ny fitrandrahana solika eo amin'ny lafiny fandrarana ary ny fampianarana i Algérie. Betsaka araka ny nambaran'ny ambasadorny Algérie nitetika asa vinavinaina ary afaka tanterahana aingana raha toa ka tafapetraka ny fanjakana manaraka ny lalam-pandrenana eto Madagasikara. Marihana fa matanjaka raha toekareny i Algérie nitatitry ny FMI ny taona 2024 dia nanasokajy azy ho firenena faharoa manana ny tahirim-bola vahiny betsaka indrindra satria dia hatrany amin'ny 50 miliara dolara ny tahirim-bola vahiny ananan'ity firenena ity. Ary amin'izao fotoan'izao dia anisan'ny firenena manana anjara vola ampiasaina ao amin'ny FMI Algérie araka ny nambaran'ny masovoan'ity firenena ity izay miasa simony eto amintsika nandritra ny lanonana izay nitanterahana tetsy Ambatobe androany.